Ho fiarovana ny zon'ny mpamorona sy ny mpamokatra dia tsy azo ataony mandeha ity tantara novokariny Natiora Radio ity ao anaty tambazotra tserasera sy ao amin'ny YouTube. Natiora Radio manolotra ho anao anjara fa tsy safidy. Tantara nosoratany Haingo Nifty. Louise Ravelsoa, Clara, Ponina, Fetra Sarobidy, Christophe Rabearmanana no hanome aina ny tantara. Mandray feo sy mandrindra ara teknika, Mamiasina. Aza mihafahafa e! Atao faza mihafahafa! Eny toko, misaotra indrindra. Inona ny vaovao azy tantaraina any ry antsa? Efa reko tany amin'ny fenitra mihitsy ake ny lazanao fa izao moa ianao vao tena hoe mba hitako mivantana. Engane mba ho laza tsara fa tsy laza ratsy e. Olon-tiany kosa ve moa dia ho aratsiny fe ianao koa. Tena tia loatra anao ne fenitra e. Isak'izay misokatra ny vavany dia tsy maintsy misy anaranao voatonona kely foana. Mahita anao zao vao maika resy lahatra hoe rariny le zanako raha potika sy jamba tanteraka. Asa manao izay hamenatra rery mama ny fenitra. Marina kosa nge zany e. Ary aza atao mama ny fenitra zany fa atao ve mama. Efa ray ihany nareo zao. Faly mifanatry tava aminao aloha e. Toraka izany. Hitako ihany reny niteraka ny fenitra fa ela ny ela. Raha tsy nandalo taty ary aho zany, mbola tsy nifankafantatra kory ary tsika mianakako. Ohatrany efa ela ihany eny na enoko ny fenitra hoe nananao olon-tiany zany fa aty foana mahavatana fa azo amena tsiny re. Efa tao anatin'ny eritreritra ihany aloha ny andalo any aminao fa ny andro fotoana kely fotsiny. Izay koa samy sahirana amin'ny asa e. Za vao aingana vao nafantatra hoe tsy matany fanjany reny niteraka ny fenitra. Izy koa miantso mama azy moko. Zokoko iny. Zokoko iny. Efatry ny kely fenitra no somary akaiky azy raha samy zanaky ny mpiray tapo dia nalay ny tany. Ny tena moa amin'ilay sahirana dia zara aza. Mba nahafahana ny fantoka tamin'ny zandriny sy natafitany tamin'ny fianarana. Dia io, mandraky teny androany tsy te halala antsony le zanako. Le raha matoko moa adalaniny tsy te hiteraka any dia amin'ny zanako no miraikiraiky po. Fa nareo kosa nge mifandray ihany. Izy malala hoe enao ny reny niteraka azy. Izy akory tsy hoe tsy tianao. Eny fantatro ane zany. Fa ny mandreraka dia lasa izy no fantatr'olona manodidina ny zanako alohako. Tokony za zao no nampahafantariny fenitra anao talohany. Lôjika kosa zany fa ato nge izy mipetraka e. Ka mankarary fo ihany le iziko. Raha nanandray tsy mba napetrapetrako taty zany ny zanako. Zao ngeky lasa ny ambongadiny mihitsy. Na efa lehibe aza tsy mieritreritra hody any trano ray aman-dreny zany tsony. Enao ange tiany. Reniny foana ianao fa tsy hoe lasa n'iza akory ny anjara fitiavana tokony omeny ianao. Tena tianao izy na tsy any aminareo aza fa aza malahelo amin'izany. Fa ahoana no itenenandriany zany iki? Miresaka anareo foana iziko. Ny endrikeo sisa tsy hitako fa ny aminareo koa nge kasaika efa voatantarany tamiko daholo e. Zany? Za mino fa noho ny vola aman-karena fotsiny no mampitapikitra azy ato amin'ny fanjy. Marina ny tenindry. Iny veky dia ho atakalo ny anahitany masoandro. Fitiavana samihafa zany. Fa fetsika eo aloha le zanako. Janona tsy mety miala ato izy satria ainy fa tsy maintsy ho azy zao rehetra zao raha misy fahalasana ny zokinay. Tsy voatery kosa e.
Zanako ange iny fantatro tsara. Raha tsy nipetraka tato amin'ny fanjakao moa izy tsy tafita ohatran'iny de tsy hita izay atao. Na te hiala azy izy matikena maso ihany. Le fanja moa tsy mahatsapa tena fa de ohatran'iny maketsy makery ameridena foana le zanako. Sady miatafaty manoatra noho ny reny zanany reny mihitsy iny. Adalàna ny tsy te hiteraka any. Fa mba ela koa aloha izy izany. Tako izay ihany fanao fotoana tamin'ny tany ivelany fa tsy tonga de taty. Sao tsika mianaka mba afaka mirizaka sy mifankafantatra bebe koa reto fa tsy. Fanakaiza tokoa moa izy izay? Toa hoe nakany amin'ny dokotera. Tondra ny lera matoa iny indray izay. Makany WC sisa tserahany amin'janako. Rehefa ho faty tsy maty any amin'izay fa mandany andro fotsiny. Miala tsiny madama Alinina fa tsy mety loatra izany fomba firesaka ao izany. Vazivazy reto izany. Ay moa polisy tombanoloana aty. Na vazivazy aza tsy de tsara loatra ka raha misy mandreza ny teninao izany mety hanahirana ihany. Eny rea. Mahafinaritra andriky. Tiako le fahitsiana sy le tsy fihafahafanana de hoe voazao azy tsika roa vao mihaona. Tena nahazo kosa le zanako nahazo andry manambika, mananendrika, manampahaizana, tsara toetra. Ka mariny. Ka mariny. Dre, izy koa zany. Ay ve nisy olona tato e? Fanja, fa inona koa nataonao ato? Bonjour maman. Manao nareo? Tafatory teto Raha ato ianao, inona izany nandehanany fenitra any amin'ny dokotera? Nakavalina analizy no nataony ihany dia nasainy nijanona. Niresadresaka teto izay mianaka sady nijery filma dia taraiky teto Gaga hoe inona no atao eto amin'ny kanape eto fa tsy any ny efitranonao manko. Efa nanahoana alohanao izay e? Hijerenao mihitsy koa nge nandehanako aty fa tsy mitombona ny saiko. De variana teto amin'ity vinantoko ity ahy e. Vonjeo! Vonjeo! Ai! Ei! Ai! Eto aty iny! Vonjeo re olona! Ampy io e! Ai! Dimpo aketranao. Ary vo ianao izany? Ampy re olona fa maratra tia! Very rabe! Mipetra aloha eto. Tsy maninona ka. Torany ty marina, avery re olona. Inona ny tindry tenenina? Ekeko hoe fanja no nitaiza sy natafitanao. Nefa aza tao ambany zavatra ny reninao e. Samy reninao ange izy roa fenitra e. Fantatro aky izany tsy manao ambany zavatra ny izany kosa fa izy no mitady zavatra mihoatra ny vitako. Fitiavana no ilainy aminao e. Zany kosa ve dia tsy ho vitanao? Ny provim-pitiavana tadiaviny ry anja dia ny tsiraraiko amin'ny maman.
efa miezaka manao an'izay azoko atao amin'ny dada sy neny ary ireo zandroko ireo fa neny raindray mila vanony loatra. Mikarakara maman dia sorena izy. Nefa izy ange marary. Sary-piaro aminao izy fa tsy zany. Adalàna ny azy raha akaretitsaina amin'izany. Izy manana an'ireo zandroko ireo ikarakara sy anome fitiavana azy. I dada koa mbola eo. Fa maman tsy manana afa-tsy za. Marary izy zao dia miezaka manao an'izay azoko atao aho. Za nitondra azy naka-rivotra iny zao dia efa nampalahelo an'ny neny. Fenitra, mety iza koa ianao eo amin'ny toerany. Samy tiako ry zareo fa maman fotsiny aloha mila mikarakara sy manohana azy amin'izao izy mandalo tsy fahasalamana izao. Ka ry zareo tsy mahita izay ao am-posy ao an-tsainao any. Raha izany no mahatonga azy heritreritra fa tsy tianao izy dia mba manokana fotoana ho azy koa e. Za ngery antsa miasa e. Ianao kosa izany tsy manam-potoana rehefa ho azy nefa rehefa maman mahita foanako. Rariny ihany izy raha mieritreritra an'izany. Izao ampifandanjana ihany na izany azy e. Natiora radio. Roviny izay ilay hidinika any aminareo. Andraso aloha fa mbola miandry daty any amin'ny bebe dada. Hoe roviny zareo no afaka miakatra. Aza mihetsika be aloha so mialo ty. Aty amin'ny dokotera angasa? Aty amin'ny hopitaly mihitsy ianao. Matory ihany aloha fa ho aiza. Tsy maintsy noentina taty ianao fa very raha be loatra. Saika ratsy raha tarakely. Misaotra tompoko. Za no misaotra anao ka taratasy manandanja sady tsy misy dika mitovy ireny saika lasa n'ilay tsy manjary niaraka tamin'ny poketra ireny. Misaotra anao na nanao sorona ny tenanao na napy ahy. Tsy misy sorana tompoko. Aza matahotra ianao fa za ny atoka ny lany sy ny zavatra ilainao rehetra mandra-pasitranao. Raha mbola misy azoko atao anao ankoatr'izay tsy maninona fa lazao ahy. Tsy misy madama. Misy laharana azo iantsonany any an-tranonareo? Tsy misy. Dia ahoana izany ny fomba mpandrenesana ny any an-tranonareo hoe marary ity ianao? Mitaintaina zao ry zareo Aza matahotra ianao madama fa tsy misy miasa saina sy mitetena ny amiko izany any. Tsy misy nizaniza miandry ahy. Tsy azoko. Tsy atiany ray aman-dreninao. Zanaka ry lalana tompoko. Sady tsy manana ray aman-dreny no tsy manana mpiraita-po. Tsy misy nizaniza. Dia aiza ianao no mipetraka? Mirenireny misy namako izay niarana nofatra ny tamiko. Efa ho herinandro izay izy maty. Tsy maintsy niala tao amin'ilay trano fa tsy voaefako irery. Dray. Dia inona ny fivelomanao? Dia aiza ianao no matory? Mibatabata entan'olona eny, miandriandry fiaran'olona. Raha misy entana tao amin'ny alina dia atao. Fa aiza izany ny ray aman-dreninao? Tsy fantatra tompoko. Bebe anay no nitaiza. Maty izy dia izay namako izay niara-nonina tamiko. Misy fotoana manontany tena hoe so manana ny latsaka avy any an-danitra ary aty. Ianao koa dia mahita lazaina ka. Fa mba iza marina aloha ny anaranao e. Tsanta tompoko.
Fa hipetraka atao ahoana ve ry maman io bandy io? Sao dia soariny tsy mahay manazava. Tena hipetraka ato izy. Olona nanampy be ahy io. Ho valim-piti omeko azy dia noentina ho aty izy? Tsy azoko. Maninona raha nomena vola sahazan'izay zavatra nataony anao tany fotsiny izy dia vita? Olona mampalahelo be nge izy io ry fiainitra e. Sady mila asa ihany koa izy. Aza vao tsara aloha ilay tiana ho atao fa vao maika tsy azoko. Noentina ho aty hiasa izy izany sa noentina ho hipetraka ato ho valosoa azy? Noentiko hipetraka ato izy fa mila asa. Tsy manan-kelovana nge izy io ry fiainitra e. Mety lahatra Andriamanitra mihitsy ny nampiaonanay mianaka anampiko azy. Izy moa izany nanampy ahy voalohany dia namaly fitiaraka izany aho. Ny vato aza nahitana sorosora menaka. Ka raha noentinao hiasa izy maninona ny tsy eny ambany miaraka amin'ny mpanampy sy ny gardien no apetraka? Efa fanampiana be azy izany. Sady inona intsony koa no aso ataony ato e? Sa iza no roahana? Mikarakara zaridaina ohatra. Amin'izay koa mifantoka tanteraka amin'ny fiambianana ny tanàna bera. Zaridaina tsy mila karakaraina be hoe inona io? Mahafinaritra io raha tsara karakara. Sady mba ho namanao koa ange no hitondrako azy ato e. Za tsy mila namana. Dia nama kokoa. Rehefa mandeha mission ianao mangina rery ato dia aleo izy hoe tsy hitako izay volanao. Tianao matokitoky olona vao hita androany ity no olako. Raha mila namana ianao afaka makatiry nenina ary santatra. Tsy olon-dratsy io fa aza matahotra ianao e. Fa misoratra eny amin'ny tava moa hoe tsy olon-dratsy izy? Sa izy teny aminao hoe olon-dratsy aho? Ny foko tsy mamitaka izany. Ary mandehana misolo akanjo fa hisakafo aloha tsika telo mianaka avy eo e. Ho hitanao fa hafinaritra anao izy. Hifanaraka tsara nareo mirahalahy. Fa inona indray mahalasa saina anao e? Misy olana angany ampiasana? Somary mikorotana kely ihany fa manana ekipa amin'ilay sy mifanohanao dia sarotsaronao ihany e. Ary nanao ana ihany ilay aferan'ny tantara-indria iny. Milamina ka? Ay. Fa maninona ho ahy ianao? Misy bandony entin'ny maman izay ao an-trano. Tsy matoko lolo loatra ny edala. Sao mba afaka manadiady ny momba sy ny fiainany talohany natongavany taondry? Fampiasa vaovao. Tokony manadiady ihany nareo mialohan'ny andraisana olona fa efa miaratsy ange ny olona amin'izao vaninandro izao e. Izy ny napiditra an'izany tao fa tsy za. Sady tsy vitany hoe niraisiny ao mpiasa fotsiny fa ho tezainy mihitsy. Tsy azoko. Olona sahirana hono dia ampiany hisondrotra amin'ny fiainany. Tsy haiko aloha izay ho ataony an'io fa ohatry ny manontanytany karazana fianarana izany izy. Fa inona fianarana nataony? Inona hoana fa olona tsy nandeha sekoly izany e. Azoko antoka mihitsy fa na ny manoratra ny anarany aza tsy hainy. Dia izany no manahirana azy io. Tsotra loatra koa izy io ka. Fa inona hono ny antony tondrany azy tao dia zanak'izy? Olona tsisy ray sy tsisy reny tsy fatapototra na avaiza na avaizy. Sady miara-misakafo aminay. Mahazo sambra manokana. Tena manirikiry. Tsy milamina amin'io ny saiko. Mamao mihitsy nohatra ny olona dala. Omeo info momba azy ahafahako manampy anareo e. Ny toerana nipetrahany taloha, ny fiasany sy ny tsy haiko e. Izay fantatra ao momba azy. Natura Radio.
Tena mahay ianao. Jereo raha tsy velona tsara indray ilay voninkazo saika maty teo. Tsy ambikarakara fotsiny izy fa tsy hoe izany ka mila noesorina ilay ravina sapana maina fa manjary tsy miaina tsara izy dia tsy mivelatra. Inona ho mba tanjonao eo amin'ny fiainana e. Mandinika anao aho izao dia mahatsapa fa olona tokony hanana no avy mamiratra ianao. Miaina fotsiny aloha dia izay. Olona efa lehibe io ve ianao dia tsy mba hamaritra tanjona fa hiaina fotsiny ahoana ry tsanta. So tanora ratsy fiary eo e. Ny ampitso aza madamanga matatra ho ako akaretsaina amin'ny ho avy ahoana sady tsy manam-potoana eritreretana an'izany fa iainako aloha misy. Ampitso mahita izay atao. Inona indray ary ny zavatra mba tianao atao e. Kilasy fahafiry ianao no nijanona. Mahay manoratra ny anarako fotsiny aho dia izay. Efa tsara izany. Raha miasa ianao dia inona no tianao atao? Ianao ve mazoto raha-pianarana? Efa drodroko ny rotoroto sy etraketra-pianana saiko madama ka mety tsy harainininina amin'izany fianarana izany intsony aho. Na satry dia satry aza. Ary raha mianatra asa tanana, ianao izao hitako hoe manana fahaiza-mamorona be. Jereo raha tsy nahavitanao sary tsara kely ny fanapahanao an'ilay bozaka tetsy. Faly ary efa nahafapo anao no nataoko madama. Tsanta, tsy haiko fa ohatra ny misy eo amin'ny bitsika atao tsofoka hanampy anao. Efa fanampiana be aho tompoko ny fampetranao aho. Herinandro talohany nahitanao ahy inge madama. Tebiteby sy aritsaina ny ainako isaky ny manomboka mimaizina ny andro e. Impiry mangataka tamin'ilay Andriamanitra ao ambony anafoana ny alina fa tsy ny haino ahy izy. Mety tsy tena misy akory angamba. Misy izy ka, ary mihaino sy mamaly ianao na tsy eo ny eo aza. Tsy haiko aloha e. Ny olona tsy andro izay alina ny andro akanaina. Fa ho aho kosa eo vao tena manomboka ny ady. Miandry tsena sy fiara eny indraindray. Zara raha mahita tory amin'izany satria na lamba virakotra aza tsy misy. Ny entana tazomin'ilay tompontrano satria efa 2 volana tsy nalova fatrano izay. No ilay namako narary no nandeferany. Enjany izany fiainanao izany. Ao fa hanampy anao ahy e. Ny angatahako fotsiny dia endre tsara. Misaotra tompoko. Aza matahotra ianao fa ezaka anao izay faraheriko aho tsy handiso fanantenana anao. Dadakoa teo tena menimenina te ahitanao a. Isaky ny mandeha aty tsy tratrako izy ko. Tsy hitako izay atao. Lasa mazotozoto mandehandeha aty mihitsy ange zanako tato ato izay. Efa salama tsara tsy misy atahorana intsony anga madama be. Efa manana olona akaiky ikarakara azy izy ao e. Afaka fotoana foy dia tsy ila intsony koa. Ndre, fa maninona? Aza vao tsara hoe fa tsy azoko. Misy ankizy lahy tsy fatapototra sady tsy fatam-piaviana izay na alainy hiara-hipetraka aminay ao e. Izy izany? Efa hoe tsy haiko. Nareo koa moa anoatra tsy mahazo teny gasy. Na izy aza tsy mahalala azy tsara fa nirofodrofo ny teny an-dalana teny fotsiny dia ompiany eo. Fa olona ohatry ny ahoany? Mitovitovy taona aminao ihany sa mbola ankizy? Raha ny fandinihako azy mitovitovy taona ihany izay. Fa ny tena mandreraka angeriny eny dia ampitoviany izay ao an-trano e. Ohatry? Bandy dondrombelona tsy misy raha iny. Nampianariny ny fidianany moto. Aiza koa? Taraka amin'ny fitohanan'ny fiara hony e. Fomba mananendrika mambika ihany anefa sa ahoany? So dia tapa-kevitra ny taiza tanora tao raha zoko ny farany Fa mba tsara ihany ve ho aho?
Mandeha anany dia hitanao fa mandreraka koa ianao amin'izany fanontaniana izany ka. Ary za koa azaka izy tianana oatra izany fenitra fa any amin'ny fanjazay jombilony ihany ianao manapatra ny fonao a. Andeha hody aho fa sy ianao koa ohatra no maika mandreraka be. Fa inona nefa izany aloha ilay matezitra e? Tsy efa nampitandrina anao moa ary zanako? Tsy misy tena ity ianao afa-tsy ny nahitanao masoandro ihany ho aho. Mandainga izay miteny fa tianao mihoatra ahy. Nahita ny tsaratsara avy ihany izy izao dia adinony ianao. Tsy tsara izany iny e. Tsy tsara noho izany fa mangina ianao. Mety hoe tsy tsara izany ilay olona fa izy fotsiny no leo anaoko. Aza matahotra sombinaiky fa za tsy ho leo anao izany mandrakizay. Eto foana ho anao. Lety zany raha misy mety mijanona mihitsy. Efa ho adiny iray aho izay ny teto. Tsy efa ho 5 kilometra ve ilay station service nolalovako tary. Tsy haiko hoe afaka afriana vao isy any aloha any. Iza ireny mba tsara fanahitarika an'io. Aleo aloha mipetraka makaina fa reraka mijoro eto anefa tsy misy mahita manampy mihitsy izay sakanana. Efa rany angamba avoakako mikaratra. Nefa tsy te hanara loatra fa efa izany. Lasa mitovy fomba amin'ireo olona tsy mendrika sy tsy tiako afony eto amin'ity fireneko ity. Ohatran'ny mbola misy ranoray tato raha tsy diso. Mila fanampiana nga madama kely? Eny toko. Mamaly vavaka marina Andriamanitra na tsy eo eo aza. Efa saika kivy akay nisy anjelin'ny rano tonga nampy ahy. Za aloha tsy anjelin'ny rano isanisa fa ny rano tena kitsanina fotsiny e. Tsinjo ny masoko avy tery mantsy hoe misy andremba filanitra mila fanampiana re. Mahay miresaka. Fa inona ny olana izy ity? Tsy haiko fa nandeha tsara iny ano ny grondrona fafy izany ny feon'ny moteur. Nijanona tampoka dia tsy nety velona tsony. Ny grondrona ohatrany ahoana? Ataovy kely hoe feony fa tsy azoko an-tsaina. Ohatrany hoe vroom vroom. Mba tsara feo koa izany moteranao izany a. Ianao ve aloha tena nampiasa manany ihany e? Zange matotra be e. Tena nampy are matoa mijanona. Fa meloniko tiako azy dia mba mila fantariko hoe aveza tsara ilay olana so mikitikiti-poana ka vao maika ny mba zavatra olona eo. Jereko aloha dia ataoko raha vitako. Aza matahotra ianao fa mianatra mekanika aho e. Rehefa tsy vitako tsy kitikitiako. Ianao aza moa mba nijanona tsy mila nisakanana. Misaotra anao. Avy eo anao misaotra fa ty aza tsy hay hoe haiko na tsiko. Manana clé ianao? Mba hiverenao tao kely ange ny feon'ilay moteranao talohan'ny nahafatesany teo. Tsy mino an'izany kosa e. Ianao nga moa ino maty raha tsy avy mandeviny e.
Firy taona tato tsy nisy zavatra very na dia fanjaitra iray aza. Misy fotoana ireo ankizy ireo manadio ny ao amin'ny efitranoko ao, miparitadritaka ao daholo ny vola sy ny firavaka fa tsy nisy mipika. Ny tianao tenenina izany dia hoe nangalarany tsanta? Vakiana fotsiny kosa izany, mama. Andao savainao amin'ny efitranony ao. Tsy mety izany. Afany ataony mety. Na natokana ho efitranony aza mbola tranontsika izany. Nanantsika fahefana tsara. Tsy haiko aloha ry Venitra fa Natiora tsy izy nakan'izany ekeko hoe voaingana izy no tato. Mbola tsy mifankazatra loatra aminy ianao dia miteny an'izany. Dia iza indray izany lazaina fa nakan'izany ary sanatria ve dia hanendrikendrika amin'ireo ankizy niaraka tamintsika fa ho firy taona ireo ianao hiarovana azy? Tsy nanonona anaran'izaniza ianao izao manendrikendrika olona tsy misy porofo eo. Eloko izany anontany antsa. Soara daholo. Hita mihitsy ilay teo hoe ambany tanana tonga aty amin'ny faratampony. Bonsoir daholo. Venitra. Ianao mihitsy izao nandrasana ry tsanta. Fa misy inona? Nisy vola tamin'ny valobo izay ho atao amin'ny efitranoko teo ambony table de nuit. So dia hitanao, ianao no nitazan'ny Venitra nivoaka tao tamin'ny maraina. Saika hitady anao no nandehanako tao talohan'ny nandehanako nianatra. Somary niala kely ny vilona mantsy dia sao miteteny ianao sao taraiky. Sady nisy resaka saika andresahako anao ihany koa. Bla fotsiny ny lahy voay fotsiny lesy ny volan'olona fa zapamosavy malemy. Tsy izy ho any nakan'izay. So dia hitanao na taferaferaka tamin'ny zavatra niraisinao na tsy haiko. Fantatra fa Tsy tonga ny soary angaly hafatra. Inona ary ity ny idiran'ny soary amin'izany fa voay fotsiny le vola dia vita. Ny fitiavana sy ny fangorahan'ny olona io alina ohatry ny inona nefa dia izy ihany no angalarana. Dia efa miteny aza efa ahita ela. Mangina ianao ry Venitra. Neny maman efa hita fa dahalo nampidirina tato an-trano mbola arovana ihany. Ka soary angenona hitana siko an'ilay vola e. Gaga ny solo-akanjo tamin'ny maraina vita amin'ny valopy tao amin'ny fitoerana akanjoko. Izay ilay resaka saika resahaka anao nandehanako tany amin'ny efitranonao fa tsy tao moa ianao. Hoe te hamandrika asa hitsapa ianao dia nanao an'iny tao amiko. Tsy nanao an'izany anaka. Tsy tao ianao moa za koa maika dia nafarako any soary hoe ao amin'ny bahut ao amin'ny salon ilay izy no nataoko. Ao amin'ny bahut izany zavatra izany, izay fotsiny no nitenenina. Izay moa efa miasa saina dia tsy tonga saina hoe izay ilay tiany atongavana. Andao aloha jerena mihitsy e. Isaina ihany kosa hoe efa nakako na sahala amin'izany. Ity dia izao aloha. Tsy mila manisa an'ity fa azo antoka hoe tsy nisy mipika tato na ariary aza. Matoky ianao fa hoaizaka ianao ry Venitra? Ho any amin'ny efitranoko ako. Efa hita izany ilay zavatra notadiavina ko inona intsony ny fandrirarana eto. Tsy mahatsapa ve ianao hoe misy zavatra tokony ataonao? Nanendrikendrika olona fa tany tsy nisy porofo. Tsy misy fahadisoko izany fa niza teo amin'ny toerako dia tsy maintsy nitovy ihany ny eritreritra ay. Mahazo toanareo. Miala tsiny ary tsanta. Mifona ho azy noentiny tsy fiheverana sy tsy fandaniana izy dia niteniteny foana. Tsy misy tokony hifonanao izany. Marina ny teniny fa na iza teo amin'ny toerany tsy maintsy ireny zava-nitranga. Za mila mandihy ny tena fa tonatonany amin'ny toerana tsy sahaza. Inona ny tianao tenenina? Misaotra indrindra anao amin'ny fitiavana sy fanampiana madama Fanja fa tapaka ny hevitra fa hiverina ny amin'ny tontolo nisy Hiverina iza? Hiverina irenireny sy hiasa saina toerana toriana sakalina? Hiverina mpijaly tena izaka ny tseran'ny aina hitana ny hoanina anio? Ekeko hoe sahirana azy tsy nanan-kelofana talohany natongavako tato. Saingy ny aina fiainana milamina, ndre satria vokatry ny atsembohan'ny tavako ny nanako sy nampivoarako ny tenako arak'izay ny tiavako azy. Afaka namaly sy niaro tena manoloana ny tsindry sy ny fanendrikendrehana. Efa niteny taminao foana tsy hafahafa. Ataovy toy ny hoe atao tranonao ianao. Saingy tsy tranoko ato. Tsy mpifaninana akory sika. Tsanta, raha sitraka ao dia afaka tsangako ho zanako ianao. Fa maninona?
dia ahoana Razoky? Efa salama tsara zany zao? Zao hitanao zao ra zandry vaovao. Nga dia misy inona fa tsy mitombona mihitsy ny saiko amin'izany ianao marary lava tato ato izany dia mba mitsidika e. Raha misy ilaina aza mihafahafa mihitsy miteny. Iza moa no ifanoana raha tsy tsika e. Saotra ry Alinina, fantatro mihitsy fa azoko ianteherana sady tena tia anareo. Ary mba aiza ho aza ny tovolahy zany e? Tovolahy iza? Ay, tsanta, lasa nianatra izy. Fa tsy azo kokoa aloha ianao amin'izay zavatra ray izay e. Efa nalefanay ho namanao taty fenitra hatramin'ny fahakeliny, dia inona ny mbola nymôlamôlanao akak'izy hafa indray? Ifenitra ange matetika tsy eo ry Alinina e. Mpanampinao be dia be ireo, raha namana koa no ilainao, afaka maka amin'izy telo-dà ange ianao e. Na izy telo-dà mihitsy aza no ilainao, inona moa ny olana tsy nitenenanao taminay? Misy antony matoizana laiko ry Alinina. Aleonao zany maka zanak'olon-kafa tsy fantapototra, toy izay maka ny zanaky ny havanao. Betsaka ange ny ankizy sahirana sy maniry hipetraka ato e. Tsy haiko e. Na izaho koa aza hatramin'izao mbola manontany tena hoe inona ny mahatonga nanapa-kevitra hitondra azy. Saingy fantatra fa tsy diso safidy ahy. Zaho mihitsy ny voatendrin'Andriamanitra hanavitra n'iny zazalahy iny. Aza mandreraka rery fanja. Maninona raha tsorona fotsiny hoe leo anjanako ianao dia vita e. Tianao ahilika ankolaka izy dia rangitinao amin'ny fampidiran'olona ohatr'ireny. Olona ohatr'ireny ahoana? Kizireniko. Raha misy olana mitsanta izy, inona ny tsy hitenenany sy tsy resahany amiko? Fa raha ny teny izy hoe tsy mety aminy ny fijanonana iny ato dia roanao izy. Tsy azoko mihitsy neny nahatonga anao nanapa-kevitra hitahiry olona tsy fantatra avy any e. Sao dia adinonao aza fa tranoko ato Fantatro zany e. Afaka mampiditra an'izay tiako ampidirina ato fa tsy mila mihera amin'izan'iza. Tsy misy dikany mihitsy zany ny fisinjanako tato hatramin'izaiko. Tsy misy rarahinao hoe mety hanohintohina azy zany. Natura Radio. Lazainao fa zanakao izy, nefa tsy asianao vidiny. Tsy alainao akory ny heviny. Le zanako anefa hatramin'izay nieritreritra hoe ato tranony izy dia malalaka tsara. Ary ianao ihany no namantsika an'izany tao an-tsaina hatramin'izay anie. Moramora aloha ry Alinina. Okare mariny. Sady olona ohatr'ireny kosa ve no asainao miara-monina amin'janako. Fanambaniana azy ange zany. Inona foana aloha le tianao tenenina amin'ilay hoe olona ohatr'ireny e. Zany foana no verimberinao. Sady mbola tsy hitanao akory izy nefa dia akalaina sy ambaniana oatra ninny ery. Aka tsy mila mahita azy akory aho. Fantatro ny toe-tsain'olona ohatr' izany. Ary tia eto, fa aneniny ianao nakanazy tato. Olona nararoatranao fotsiny zany fa ianao ny daika. Zany tokoa rehefa sady tsy manambady ny tsy miteraka. Iatsapazana daholo izay hita rehetra. Okizay e, mandeha ihany fa leo anao ah. Maman, fananina ny roanao ny eny? Andray kosa. Rehefa tsy mahay manaja dia tsy ilaiko midikiditra ato amin'ny tokantranoko. Aza raroatana ny tsy fitenenako, ampy kosa izay. Eny ary koa. Ary aza mipopopopo mitady ihany mitaraindraina ty rehefa voakaikitry ny ambokely tiana avy ihany koa e. Neny andraso aloha. Tsy tiako ny hampisy olana eo aminareo mianaka. Iza nefa no niteny taminao fa misy olana eo aminay e. Ianao nge tsy miteny fa tsy karitro izany e. Tsy haiko hoe efa reny mihitsy ve ny fifandraisanareo tato sa ahoana fa tsy karitro ny fampiatakataka izany nareo. Sady fenitra hitako tsy mahazoazo ahy mihitsy. Mbola tsy mifankazatra tsara fotsiny nareo dia miteny izany ianao e. Olona mahafinaritra iny.
Ary aza miasa saina amin'izay ataon'ny olona any ianao hoe izany za jerena. Ka mandreraka iangery taty le hoe samy raitra anao to nefa mifandolondolo fotsiny. Efa mezaka ihany aho fahitako tsy mety misokatra amiko mihitsy ny fony. Mandeha ho azy io fa aza jerena. Fa manao hoana tokoa aloha ny fianaranao ao e. Mandeha tsara ka. Efa mahay manoratra be aho. Ady mba tsara soratra ho le Ramse. Finaritra sy tsara resaka ery nareo mianakato izany Ay tonga ianao. Avy mba miara-miresadresaka amina eto e. Tsy te hanimba ny ambiance nareo mbola tsy teo nga iantsa. Fa ho avy eo izy. Saropisaina ianao izany. Bonjour. Bonjour maman. Salama tsara anaka. Mbola tsy fantatrao marina izy e. Izy no Tsanta. Ramatoa kely antsa. Miarabanao. Fa taiza koa no mifankafantaranareo. Andeha voaka kely any aho vetivety. Le mpandeaka manatitra piso ilaiko any am-pianarana rapitso ty miantso ty. Mbola tsy nivalianao nge hoe taiza ny tokony mifankafantaranareo sy Tsanty. Ay ve. Teny an-dalana. Teny an-dalana ahoana? Izay olona mifanena amin'ireny an-dalana rehetra izany tonga dia lasa mifankafantatra andarana sy mifampitsikitsiky amin'ireo ohatran'ireny daholo. Tadidinao le samy tantara hoe ampanina tamin'iny. Izy ny nanampy ahy. Ary nateraka nampy olona mihitsy ny edaly iny. Dia inona ny takalon'ny fanampiany andre? Ny an'ny mama mantsy izao nalainy mipetraka tato mihitsy. Dia ny Andry inona? Tsy azoko. Haiko ange ny tiany io atao e. Ny olona ohatran'ireny tsy hanome zavatra maimaimpona anao izany raha tsy misy takalony. Ny ara-natorynareo sa inona ny takalon'ny fanampiany anao? Sa tovavy ohatran'izao kosa ve mo? Mangina ianao e. Sao dia heverinao fa tsy tsikaritra aza ny fomba fifampijerenareo teo. Tsy zazakely akory Tsy ady mihitsy no natongavako aty Rehefa reraky ny asa na sorosorena amin'ny mahazo anao any amin'ny misy anao any ianao dia aza ty amiko aty manapatra azafady. Mandeha any e. Nareo koa ve moa tsy efa nifanao fotoana tany ivelan'ny tany fa eo ny modimody eo. Mandeha ana rangahy. Mbairanga. Wai, ay ve ianao e? Ay ve ianao masika be ohatr'izany? Tsy namposiko. Fa misy olana nga? Tsy misy ka. Tsy mahay mandainga. Koa ny andesa ady. Sao dia atao izao aza le fiarahana amin'ny sakafo nolazainao tamin'iny e. Ady mitantara an'izay mahazo anao ianao amin'izay. Tsy eritreritra ny ahitanao tsony ako. Za koa azako. Ianao aza nakako larana tsy nanome fa hoe boribory ny tany e. Miona eo ihany e. Miavinavina ohatran'inona nefa efa ny sipy izao no nangataka. Ka ho tanterahana izao ve izany le fiarahana misakafo sy olom-pisorana nakanao larako sa ahoana e? Fahalalam-pomba fotsiny ange no nahatonga naka ny laharanao sy nanolo-kevitra an'izany rehefa tsy nety nandray an'ilay vola ianao e. Eno ahy e.
dia izaho indray izany izao mangataka ka ahoana mety ve madama? ndao ariko sady mila manala rarin-tsaina mihitsy aho izany. moka moto vetivety raha tsy nitondra fiara ianao? andao andeha tongotra sady miresadresaka e. sady tsy tiako raha hitan'ilay marary saina iny eo indray tsika. Marary saina iny ankizinao iny tsapatsapaka any aloha fa tsy le batolahy iny ve miara-mandeha amin'ny antsiny. Jereo raha tsy mifampitsikitsiky ohatra ny renininy reny reto izy. Tsy maintsy ho fatoko ihany ny hafarany ny bandy iny raha zao no mitoy aho. Efa lasa nitanteraka ny fony maman. Zao koa ny amin'ny siantsa lasa mitady tsy hazavazavo zany. Tsy avelako moramora kosa aloha raha iantsa ny kitikitihany eo Vizy kosa aloha tsy ratsy e. Ohatry ny mba manana endrika mambika mihitsy aloha ny fahitako azy Mangina koa ianao ka. Aza efa tezitra izany vao maika koa rangitinao. Ka izay ihany koa moa no azonao ataoko. Mahery zanako. Inona ny ataoko roneny mila ho lasa tala mihitsy na ny mahita azy ao an-trano aza tena manirikiry. Tsy misy fifaliana ho aitsony mihitsy ny mody any. Dia mody aty an-trano e. Aty mipetraka. Sady nareo siantsa tsy efa hitokantrano. Zary neny tsy hipetraka aty izany Maninona? Mialatsinty fa tsy zatra an'izao fiainanareo zao Ivery ny hipetraka aty dia iray chambre amin'ny ranto. Ko maninona? Zandrinao ange iny? Mba manana ny fiainako manokana tsy tiako hitambarana amin'izana amin'iza. Aleoko aza mitokantrano. Sady za efa miasa. Dia anaiky fotsiny an'izany ianao. Ianao nge ny zanaka tao hatramin'izay. Raha misy ny tokony handeha dia izy. Fa izy tsy handeha izany ka. Sady tsy izany no mandidy fa i maman. Soa amin'ny mahazanaka ohatry ny zanaka rehetra no anananao. Maninona ny olona vao tonga ho maly no avelan-jakazaka ao? Inona ary no ataoko nisy fotoana efa nifandriako tamin'ny vola. Kay ny dala fetsy be. Za sura fa kopy amin'ny maman hoe zany nanao an'ilay izy fa mody tsy miteny fotsiny izy. Ka mba zavatra azo antoka tsara tao so sanatry fototra aminao eo. Na zaza ange anaka efa manomboka sorena amin'le antibavy io mihitsy. Zereo reny rokalika nanaovany afaran'ny tany reny. Narary mihitsy koa aloha ny foko tamin'iny saingy nandefitra. Ninona tsy tokony nanao an'ireny anao izy. Mandefitra aloha tsika anako. Mandefitra. Miafy kely. Fa efa mandroso tsara. Andava motera mihitsy aza androaniko. Za amin'ilay efa mifanerasera tamin'ny mécanicien sy tia mijerijery teny an-tanàna dia ohatra ny tsy dia sarotra tamiko izany ilay izy. Ianao aloha hita hoe marani-tsaina kely mihitsy Anokafana garazy ianao vao vita amin'ny fianarana. Misaotra. Fa na zany aza tsy tia hanararotra anao Tsy fanararotana izany. Za nge hainao tsara fa tsy mba manana faramantimby. Ho an'iza fotsiny izao zavatra rehetra izao. Eny
Efa fanampiana be ho aho ary misy etrehako fiainana ny fampianarana ho ahy. Tsy ho voavaliko na oviana na oviana. Nataoko tampitiavana ireny ka tsy ilako tambiny. Any aoriana any fotsiny raha sanatria tsy eo tsony ka manana fahafahana hanampy ny hafa fantatrao fa mendrika hampiana ianao dia aza misalasala manampy azy. Aza matahotra ianao, fitaratra ho any toetra sy ny fihetsika ao. Mandehana ange anaka mba halaivo kely ny fanafody eo ambony table de nuit eo dia aterany an-jaridaina azafady fakarivotra kely any Vetivety ary. Nefa ka fa maninona? Miala tsiny aho. Tsy hoe sarotra irahana fa aleoko mitandrina. Efa ho avy eo izay soary dia aleo izy makasy. Zaho kosa nge ny maneraka anao e. Mila mailo so sanatritra hatra ohatran'ilay tamin'ny farany indray. Zavatra kely tsy ampozina dia avoafandrika. Tsanta, alamino any saina fa aza manao an'izany. Atoetrano ianao dia ho mailo lava dia ho azo aina. Tsy fiainana izany. Fantatra nge fa kahalan'ny fenitra e. Ary tsy hanaika izy raha tsy ho tonga amin'ny tanjona eriny. Dia izany no mahatonga anao tsy hiaina malalaka. Tsy maintsy mifampiresaka aminareo mirahalahy matotra rehefa tsy mahay mitondra tena ohatran'ny mendriky ny taonanareo nareo. Za nge taty mezakarak' izay azoko atao e. Fa tsy mety tia mihitsy ny zanakao. Na izaza nge tsy tiany. Saingy tsy manaka anahy hiaina malalaka izany. Atao voatrany tsy misy dia eto amin'ny onjany ihany foana. Izay no tiako ataonao. Ianao ve reny dia tsy ho tiany? Manaja amin'ny mampitaiza sy mpanabe ahy izy fa tsy tia ahy. Mahatsapa ny zavatra vitako taminy izy dia miezaka maneho fitiavana fa tsy tena tia ahy izany. Diso ianao. Tena tianao izy. Ary izany no mahasorena azy amiko io. Satria tsapa ny fa manomboka amin'ny fandraiam-potsika mianaka dia saro-piaro izy. Tsy izany no mahasaro-piaro azy ry tsanta fa ny harena izay hiveriny tokony ho azy irery. Ary izay no mampalahelo ahy amin'ny fianakaviako sy ny manodidina. Manaja sy maneho fitiavana amiko amin'ny mahampanam-bola ahy fotsiny fa be tsara velatsia daholo. Raha izah izany ny olona mahantra ohatr'izay efa maty rery teto. Tsy misy an'izany re fa nazanona tsy izany tsapako tena tia sy manaja anao amin'ny mahareny anao azy fenitra. Aza lefa lavitra ny sainy e. Mahafinaritra ny toetranao. Efa tsapanao fa kahalan'ny felontanao nefa mbola arovanao ihany izy. Ka tsy misy tombotsoako na ratsy azy nge. Ada na tia ahy izy na tsy marina ihany. Fa nisy ko nivoaka saina terin'olona ho anao marina teo? Efa voaraiko fa misaotra. Milamina ianao. Raha misy anampiana dia aza misalasala fa eto tsy misy ka. Fanampiana be ahy iny nanavotanao ahy iny. Kitrano nenantsika ity mantsy tena tsy foiko fa tia sisa lova napetraka mivadiko. Misy kozininy avy any an-dava milaza ho tompony. Tsy haiko hoe taizany nahitany taratasy fa ny original rehetra momba ny aty amiko. Ilay sika lasa ny mpangaro paosy niaraka tamin'ny poketraka tamin'iny andro iny. Ay, ianao nanambady ihany taloha. Nanana fa maty ny lozam-pifamoivoizana. Voady nataoko taminy tsy tia olona mandrakizay. Fakaty loatra mantsy izay. Ny vadiko ihany n'olombelona tena ny tia teo amin'ny fiainako. Tsapako ihany hoe filan-javatra no anatonan'ny olona saingy tsy ahoako hoe. Izany no ezahako anakimpiana ny masoko amin'ny fiainatra. Mila azy na tsy tena tia azy izy dia tiako ohatran'ny tena naterako. Sava? Sao hitanao zaoko. Mbola maika hiasa io ry fenitra fa nodinaka zavatra kely fotsiny Tsy raisindriny apelako.
ny mesaziko tsy valiana. Sahirana ary fenitra. Sahirana dia tsy manam-potoana ho atsonina dia 2 minitra aza. Zavatra kely tsy misy dikany ireny ve dia atezitra hatramin'izao ry antsa. Tsy misy dikany aminao fa be loatra ny aretin-tsainao dia leo ihany amin'ny farany ry fenitra. Tsy zakako tsony ny asarotam-piaronao diso toerana. Heverinao fa vehivavy maditra sy tsy mahatandamba ohatry ny ahoana loatra moa ity izaty ka izay lehilahy hitanao miresaka amiko dia endrikendrehanao ahy daholo. Sa mpivarotena mifieritreretanao ahy? Aza miteny an'izany kosa e. Ka marina izany. Mahalala leo ihany amin'ny farany fa miala tsiny aminao. Dia hisaraka izany tsika? Tsy vitako izany. Sady tsy hanaiky an'izany hatramin'ny farany aho. Heveriko fa mahazaka ange ianao niseho nandroaka anahy iny. Tsy nandroaka kosa fa ndrinona andeha. Nanamafy ny fihetsiky ndrinona ataoko. Nieritreritra ampijanona ndry akanjo vao maika ndry lasa. Nanenjika ndry avy eo fa indry tsara resaka be tamin'ny tsanta no hitako dia niverina. Dia inona indray izao ny tao an-tsainao? Antsa, tiako loatra ndry. Ny fitiavako ndry io mampalasa dala io. Noentiny tsy fieritreretana loatra. Ao fa io va? Ny anao nge izany foana. Dia inona indray ny fepetra ho raisinao mitindry mitoraka ity izany? Tsy mahazo makany aminareo tsony koa fa misy an-tsanta aho. Tsika, io va ho aho. Marina ny tenindry fa isan'ny singy iray mampandeha ny fitiavana ny fifampitokisana. Ary tena lehibe aza. Izao izany ianao vao tapa-kevitra ny atoky aho? Tsy indringany tsy atokisako fa ny lehilahy. Iza moa ny tsy ho potika sy tsy ho ravarava amin'izao bika manendriky ndry izao. Miaraka azy tsika ireny mbola sahandry zalana mijery tsy manadala ndry. Fa raha manadala ry zareo dia tsy maintsy anaiky aho. Tsy mahatoky valeur koa angamba nefa te hiaraka amin'ny sipamanjo eo e. Azafady akia. Fenitra, avy kely aloha ianao fa mila miresaka isika telo mianaka. Misy zavatra atao ange maman. Izay izany tsy misy atao manokana fotoana ho anao. Mipetraha. Mahita tenenina foana. Zoana ny miara-misakafo aminay aza tsy ataonao tsony. Manomboka manao tsinitsinina mihitsy a. Tsy hoe fanaovana tsinitsinina anao fa sady misy zavatra ataoko matetika. Dia manararoatra kely aho. Fenitra, inona kay ny ratsy nataon'ny tsantanao? Manontany ianao nge ahy e. Mila mazava androany aminareo mirahalahy ireo fa tsy tiako izao. Tonga dia lazao hoe tsy izay any an-tsainao, hifanazavana sy hifandaminana. Ianao very tsanta volona hiavana amin'ny Fenitra. Tsy tiako nareo hoe samy raitra anaty nefa tsy hifankahazo. Tsy manan'olana amin'ny mihitsy ana ny kely aza. Raha misy zavatra nataoko nampalahelo azy dia hifonako eto. Miala tsiny letsy, marina ny teniny taty. Mandreraka be koa ilay mifampietsara velatsiny efa samy olona atao trano ato ihany. Raha sitraka elahy dia andao hiavana. Mety tsy ho mpihavana noviantsika satria tsy misy raha iraisana saingy ray trano nareo. Ny fifankatiavana tsy voafehan'ny raha iraisana izany. Tiako raha miezaka mifankafantatra nareo. Izay no mahatonga nareo tsy mifankahazo eo. Mandeha izany e. Mandeha aiza? Tsy azoko ilay fomba fiteninao. Mety ho azy izany e. Mety hoe izany diso tsy mba niezaka namantatra sy nanadiady fa ny tsara lay ivelany. Miala tsiny letsy e. Tsy misy tsinka. Mpinamana izany tsika izao. Mila mifankafantatra tsara araka ny tenin'ny maman aloha vao minamanamana izany. Dingana voalohany. Andeha hanala kely miaraka amin'ny bandy akama raha alina raha mazoto ela. Mandeha izany e. Izany ary aloha ny dinjahan'lahy. Hita mitsy le tio ambany tanàna tsy misy ilana azy. Faly be izao taty e.
Andeha amin'izay sao tareka zamay io. Mitandrema ihany ianao amin'io moto io ny mahay rano ihany ny maty an-drano dia efa miteny azy zay Iny ndre raha riva letsy Sior, mifampiantso ao fa misy inona? Maninona ny jerenao ohatran'izao? Efa niravina iny aminareo mirahalahy ny amintsika mianaka indray izao. Fa misy inona amintsika? Fangatsika miadika. Mifampiatsara velatsia. Mifampiatsara velatsia ahoana? Ianao zany no mihatsara velatsia amiko raha izany? Fantatro angefa noho ny vola makarenako fotsiny no hijanonanao eto amiko tsy tia mahareny ahy ianao fa matikena maso manaja fotsiny. Fa inona daholo zany rediredinao zany Tsy rediredy fa ny marina sy zava-nisy hatr'izay zany fa nidiko tsy hita. Saingy tsy levitra tsony mieritreritra sy mikotrika an'izany atao-poko. Tsy mitady sy midongy ny anakaloza noho ny reninao any alinona mihitsy fa mba nanantena apahany kely kosa amin'izay sompitiavana azo anao omena tsy misy tambiny na takalony. Fa iza kay no niteny anao an'izany? Iza ny napiditra an'izany zava-dratsy izany tao andohanao? Tsy marina izany. Tsy manery anao izany eto amiko raha leo ahy ianao. Aza matahotra fa tsy ataoko diso anjara amin'ny lova tokony ho anao ianao. Satria ninonina dia ny tianao toy ny tena zanaka naterako izay tsy mba nananako hatramin'izay aho. Aza ihany koa ange nitondranao toy ny tena reniko Tsy nandalo tato an-tsaiko akory izany zavatra teneninao ahy izany na ny kely aza. Tsy mila azelova avy aminao aho raha izay no ao an-tsainao. Omeo an-tsanta na mandehanana mpiozazaka moty. Tiako ianao satria nity ahy. Tsapako ny fitiavanao. Mamao aza mandatsaka ranomaso amin'izany fa tsy zakako ny mahitanao malahelo ohatran'izao. Zange ty hifenitra tena tianao aho fa aza manaiky loton'ny olona izany ny sainao. Bonjour. Bonjour Antsy. Izay indray ianao vao nandalo? Ie. Mbola nisy zavatra nalamina kely. Ao fenitra. Ie, ao an'efitrano ao izy. Ary inona izany ataonao izany? Mianatra mandrava motera rereto efa intelo naveriko izay adala fa tsy nety mihitsy. Dia mifampiziry reto izay. Zaho koa tsy anaiky raha tsy vitako. Maherezy. Saotra Tsara resaka ery nareo roa kely izany Bonjour chérie. Bonjour. Variana amin'ity ketrika tsanty ity aho Hiditra aloha lety izay fa mahazo toela. Ndao malala. Tena tsara rangaty isipitya. Mahafatifaty sady mambapitolo ny amin'ny rehetra. Na endrika na bika na toetra. Nahazo aloha fenitra nahazo azy Maninona ary izany fihetsem-poko izany? Dia sanatria ve mitady ho tia an-tsanta Fahotany izany antsa. Fahotany izany fa isoro eo an-tsaina. Fa maninona no ahivoko indreo ohatran'izao ny tanako Ka izaho reraka nefa mbola hitambesaranao ihany ko. Zany ve ny tena marina? Fa tadiavinao inona ankoatr'izay moa? Asa sao dia manelingelina ny mason'ny tsanta ohatrako. Hitako ange ny fijery ny zanan'oroka andriteo Ndriko moa saika tsy nety
saika tsy nety ahoany ka zarara mipetaka tamin'ny molotry indry ny molotro dia mialy ry. tonga indray ianao tsy ady ny alehako aty fa raha izay ny tadiavinao dia aleo andeha ka sady aleo koa any an-trano no akaina fa tsy haka fahasorenana aty indray. Azafady ary ao moa e. Ny lohako efa marary mbola ilana vaniny any azafady ho fa trotroko mandra-pahatonga any ambony no malalako raha riraka. ao ianao ka ary fenitra ampidino ka fa maninona inona ny olandry ity e. Mba te hampiseho fitiavana andria dia ahifoky ny ry foana tsy azoko. Izany ve fa ny ompitiavanao amiko ifampitrotra ety mason'olona ka maninona moa sady angatsika eny an-tsena na eny an-dalambe tsy misy afa-tsy tsanta no mahita antsika eto izao. tsy tiako raha hita mamao eo ry fenitra aleo ajaina foana ny olo-dehibe ninonninona na efa fantatra izy ireo aza ny fiarahana mila fehezina ihany ny fihetsika. Andrekakio zany ara mahita toro mihitsy tsy mety miala any mitsanta mihitsy ny saiko nefa dia eto tratra amin'ny fenitra no misy amin'izao. Andriamanitro tena lasa tiako ilay zanak'olona tiako ery izao raha mba izy no etonilako amin'izao fotoana izao. Tiako mieritra ohatra ny reninrenitsy aka tsy mampahita tory tsisy rano koa eto ndeha aka ny ambany aka mila rano mihitsy izany fiainako izany. Natura Radio. Aleoko mihitsy aloha mivoaboaka maka-rivotra kely ka saka an'izayko mieritreritra hoe efitra iray manasaraka anay saingy tsy afaka mba makany aho fa bandy hafa ny eo anilany. Izany tokoa n'ilay hoe manana ny olo tsy manina izy eo izay sambatra sy miaina tsara ery eo akaikin'ny olon-tiny. Sa hijery film rehefa tsy hahita tory ihany ko tsy aleo hiverina ny amin'ny efitraniko. Lany matotory ereto amin'ny salon eto sa andeha handrava fananana tsy amin'ny garazy indray. Lasai ny taty mitapy eo amin'ny farany. Aleo loatsy an-dakozia sao misy azo hohaninao fa anoana zany. Ary misy olona izany sa nanaraka fenitra teo tsanta Iantsa fa inona ny ataonao ato amin'izao ory izao? Mangetaheta dia naka-rano ary ianao Natsindra mandry angamba hoe ahita andria aty dia nidina nefa za tsy mba mpifoha amin'ny alina izany aza mampiresaka rea Iantso azafady fa tsy aritra intsony. soavan'ny alina ianao Andraso aloha e. ao rea so midina tampoka eo fenitra dia tsy tiako Dia koa izy tsapako izany.
Maninona ny tsy nahifiny any norika azy teo? Ny hotratra ny fenitra ny nampatahotra azy fa tsy... Fa ino ty ataonao e? Vetivety angendry e. Fa ho aiza? Moramora. Finina indray ty mahalasa saina mamama. Misy inona? Sa marary ianao? Tsy marary fa eo e. Fa misy inona? Efa hatramin'ny maraina ianao tsy nivoaka tato amin'ny efitranonao. Tsy ho any amin'ny enirainga atsika? Tsy afaka ary fenitra. Mama, mila miresaka nareo. Engavo moa e. Tsy tiako mihitsy rehefa ianao sy neny no tsy mifampiresaka ohatran'izao ka. Zahay ange tsy miady fa tsy mifankahazo matetika fotsiny. Sady aza-dalainao amin'izany moa ny lohako e. Zavatra hafa mihitsy izao no manahirana ny saiko. Inona ary no azoko hanampiananao e? Inona no manahira-tsaina an'izany reny malalako izany? Ny taratasy originaly n'ity trano ity, niaraka tamin'ireto dosie reto nefa tsy hitako efa hatramin'ny maraina. Sao dia diso toerana e? Tsy diso toerana izany fa tato foana no nametrahako an'iny. Reto aza ny dosie niaraka tamin'ny farany. Dia nakaiza fotsiny teo? Ndao aloha jerena ihany e? Tena loza raha sanatria iny tsy hita ry fenitra. Andriamanitro, tsy tiako ho eritreretina akory. Fa ilainao maika be e? Rehefa miverina fitadidianao tsaroanao foana no nametrahanao azy. Zaho misy fotoana tratran'izany. Tsy mahazo tsy hita iny ry fenitra. Tsy mitombona ny saiko raha tsy hita iny. Inona ary ty? Aiza ilay fanafodinao iny? Tsy mahafoy an'ity trano ity. Ato ny fitiavako. Miara-mitempo. Ty aingana. Ao, mitony ianao fa ho aiza moa izay e? Zaho indray no andefasana saina lavitra dia arary eo. Ekeko izany teninao izany fa ny foko koa ange miara-mitempo amin'ny ianao e. Ho aiza raha sanatria misy mahazo anao? Ndao aloha etsy am-pandriana. Mahatoroy kely aloha. Fa inona ny ataonao aty? Mila miresaka mindria. Midira ary. Mipetrapetra dia aingina fa maika hiasa Mino fa zava-dehibe no resahanao amiko matoa tonga avanao aty ampiasako ohatr'izao Fenitra no niteny taminao hoe aty Efa tiana ny olona iray dia tsy maintsy ahitana vahaolana foana ny ahitana azy ninninona sady... Tsanta, maika aho Tsy mety miala ny amindray mihitsy ny saiko ry antsa. Izany ve ny antondianao aty? Hiteny an'izay. Ary koa tena hoe lasa tena tia andria. Efa niezaka nanao izay fara hery sy azoko natao rehetra nalana andria atao poko sy atao tsaiko fa sarotra loatra ka tsy vitako. Babondrihatra ny amin'ny ato fanahako mihitsy ry antsa. Raha poeta mety nahasoratra tononkalo tsara rindra mihitsy nanambarana ny fitiavako andry. Fitiavana tsy ho tanteraka mihitsy izany fa hisora eo an-tsaina ry Tsanta. Miangavy ianao Fa tsy tia andry. Raha mifankatia-tsika inona moa ny olana? Mandehana amin'izay fa maika hiasa ka dia aza mandehandeha aty ampiasako aty intsony fa manahirana be.
indrindra raha mifanena ty ianao sy fenitra. Tahotra ny fenitra izany no mahatonga indray tsy manaiky ny fitiavako. Tsy te hampisy olana eo aminareo dia izay. Fantatro ny tantaranao sy ny nahatonga anao mipetraka ao. Nanana chance lehibe ianao ka aza sy mbaina noho ny amiko. Mazotoa? Tsy misy iraraiko an'izany raha no fitiavako e. Vonona anao sorona fa nanaiko aza angatahana amiko raha izay ny Kendria. Asa miteniteny foana fa raha ny ainao no angatahana maty ianao dia tsy ho tafaraka foana ihany tsika. Mila mandinika aloha vao miteny sy manao zavatra ary tsanta. Izay no tiako ataonao, ny mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Tia Andria, raha fahotana izany dia aleo fahotako tsy maninona. Aleoko any ampigadrana ho izay raha toa ny fitika fahotana. Na iza na iza ohatra tsy hanala an'izany fitiavana izany ato anatiko. Adaly ianao. Ie, adalam-pitiavana Andria. Tena tiako letsy izy a. Vonona anao izay rehetra angatahana amiko aho azy ninonninona. Miezaka manjosotra sy miala izy fa tsapako tiako. Tsy misy irarahiako an'izay fenitra fa fitiavako io e. Mananjo ity ohatry ny olon-drehetra. Tsy nabosiko. Taty? Sanao? Mibedy amin'ny fenitra ohatra ninona amin'ny fankahalany ianao ka irarony ny azy. Atatrana miezaka mandamina sy manao izay fandraisanareo. Hita koa ny ezaka efa ataony aminao, saingy izay no ataonao. Aleo aloha zafa taty. Mandehana horony ny entanao dia miala tato an-tranoko tato izao dia izao. Tsy te hitanao tsony aho. Fa dio no miverimberina ty raha tsy te hiantsoko polisy. Mifona taty. Tsy mieritreritra ny andratranao aho. Aleo aloha miresaka mazava tsika. Efa niezaka nampandrehany avako rehetra. Eny fa na ny zanako tato an-trano aza tsy nohenoko. Nieritreritra fa mba olona tsara sy azo antoka ianao ka mpamosavy malemy. Tsy fananiko anie olo atsapity taminy taty e. Niezaka ihany koa fa mahery loatra ka tsy vitako tsony nanohatra azy. Mahery loatra dia lasa nampanaonao foana mihitsy ambabona amin'ny fony. Sanotraka zavatra be taminao izy. Tsy azoko. Raha nangataka nantsotra tamiko ianao, mety afaka nanome izay nitadiavinao ihany. Natura Radio. Fantatrao tsara hoe atraisa ny fitiavako hifikitra amin'ity trano ity. Tsy fenitra reny no nratrainao fa ny fiainako sy ny fanantenako rehetra koa ny sombanao tanteraka. Saingy izany no adala ny eritreritra fa mbola misy afaka manome fitiavana tsy misy taminy eto ambonin'ity tany ity amin'izao. Tsy azoko mihitsy ange izany resaka ao izany e. Jereo ty vidéo tao amin'ny magasin-dry Madame Vero ty. Tsy ianao io? Iny lanjalanjainao eny tanany iny le taratasy. Za nge vao initanao tamin'ny maraina iny ny tonga e. Herinandro nanaovana sy le raha misedem-panazy tany Tamatavy ary fantatrao izany. Tsy mahafantatra ninonninona ankoatran'izay no lasain'ny vavanao aho. Ty misy pirofo. Mandehana ianao mandehana fa tsy te hahitanao tsony aho. Mandehana dia mbola tsy tapa-kevitra iantso polisy aho. Raisiko eloko amin'ny fitiavana ny anja fa tsy keko kosa ny fanendrikendrehana amin'ny zavatra tsy natoko akory. Aleo ah! Samy andro inona vao andeha? Any ambavady ny andro ny entanao fa tsy ilaiko miodiody eto an-tranoko ato akory sao mbola mangorona zavatra hafa eo ndray. Tsy ho zakanao mandrakizay ny alaheloko ry tsanta. Iaina ianao iaina eo ambonin'ny alaheloko. Azafy moa dia anao an'izany ry taty. Mino ahy ianao. Tsy anao ratsy anao izany aho. Taty eno moa ahy. Sano adala ninina mpitsofina tsy niain'ny manodidina hatramin'izay. Ary zaza taty tatiavina fa sady tsy hanabavin-drainao any tsy raha vavin-drenao. Ale!
Tokony tsy naverana fotsiny tamin'izao fa niantsoana polisy dia nifaizina kely tany mihitsy ka. Tsy teakaretim-po amin'izany ntsony ary Fenitra. Marary le izy saingy adalanany aho. Afaka mandatsy ahy ianao fa tsy maninona. Aroako izay io e, ho mamy tampiny eo ianao raha izao no mitoy. Amin'izay adiniko ny olako rehetra. Fa tokony vahaolana aminao. Tena tiako ange izina ry mama e. Tsy mbola nyity vehivavy ohatrany tiavako an'iny aho. Mahita tsara lavitra noho iny foana ianao sombinaiko a. Avifiniko izany zanako izany. Azafady izany tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Mifona tsy ny haino anao. Okizay aza manafa mbola rato aho. Misaotra mama. Andeha hiresaka amin'ny Alinina. Iny olona iny koa mantsy no isan'ny tena nampifamaly anay farany teo e. Adala mihitsy aty. Tsy adala ianao fa tsotra sy be fitiavana loatra. Anatra amin'ny manaraka ireny. Fentra, voay aloha e. Maninona raha mba mivoaboaka maka-rivotra kely fa efa 4 andro ianao zao nihiboka tato ihany. Tsy confinement intsony ange zao zanako e. Fentra, ato ve ianao e? Mihidy lakile ary ty sa mihidy avy any anatiny. So sanatria re maninona irery ao zay zazay. Fentra! Andriamanitro, engany mba tsy hanino izay zanako ato izay. Fa izy aza toa tsy ato. Ny saiko efa ratsy. Kay, tena fanina izany. Aleo aloha mipetraka kely. Natahotra mafy koa ateo. Kay! Tena marary ny lohako. Zao moa nataondry Fentrako. Akanjo anaovana dia asisika fotsiny ety ambany fandriana. Alea mitsangana ety mijery olona namboatra ny hidim-baravarana fa zaza sarotiny. Ary tsy akanjo ny tsanta ve reto. Tiany koa le kasikety. Reto mihitsy ilay ambony ambany nanaovany tamin'izy nanatitra n'ilay taratasy. Inona nataony reto aty? Aty indray ahy miverina fiainana fahiny. Dia tiany ny angaina dia ho aiza mora tsy tia ihany koa ny hafarana. Adala ny eritreritra fa ho afaka hisidina ambony ary hivoatra ny fiainana indray andro any. Zanaky ny lalana nanao tifidanitra. Kanjana tendrombohitra aza tsy totiny. Saingy mba ninofo sy izany Andriamanitra izany ihany aho saingy. Raha misy izy nahoana miangatra.
Raha tena manamaso afaka mahita marina izy, nahoana amin'ny mikipy mandroana ny sirariny? Raha nanavaefa sao rehetra sao, maninona ny sakanana ny mpanao ratsy? Miezaka mitraka afa-panty, saingy malala marary ihany indraindray. Mbola ho tia avy iantsa. Tovavy ohatr'ireny ve dia anaiky araka amin'ny olona tsy manana na dia ny trano anitrihana ny lohany aza? Aharitra mandram-pahoviany reto tahiriko reto. Ary maninona tokoa moa any anaiky resy e? Tsy anaiky an'izany kosa. Dia avelavelako amin'izao izany ny fanendrikendrehana ahy. Tsy maintsy le fehanitriny ny ao ambadika ireny. Tsy vita ny ratsy eo anatrehany taty fa ho ratsy eo anatrehany antsa koa. Rehefa tsisy papier original tsy misy azony atao izany e. Tsy haiko raha nanao dika mitovy tamin'iny izy farafaharatsiny. Fa tena le original naterinao tany amin'ny madame Vero. Ko raha tsy mitapy ako. Ahoana? Reniko ny tena dondrona manaraka. Tsy mahay manavaka ny original sy ny photocopie. Somary nataoko fotsiny izay ampalotoloto sy ampiforiporitra azy araka ny tokony ho izy. Ketrika ianao tika. Hita mihitsy hoe zanako fa tsy zanako le momba tsy miteraka iny. Dia averinao moramora ao amin'ny ramatoa be izany le izy sa ataonao indray ny taratasy iny? Inona ny tombontsoako amin'izany? Fitiavana ny mamanko. Inona kiny idirako. Ray ihany ny reniko dia ianao. Tsy misy rarahiko loatra ny ankoatran'izay. Asaziny amin'ny ampidirana ny faikan'olona iny tao koa izay e. Raha mibaradaka ry Vero hoe ianao no nanatitra n'iny tany na tsy haiko dia ahoana? Hibaradaka izy e. Asoko. Olona sakaiso maso tsy fampiresaka mandrakizay ireo. Sady tsy hain'ireo no manavaka amin'ny tsanta. Sady akanjon'ny tsanta no nanaovako. Nanao kaskety aho. Tsy niresaka be loatra fa nanatitra ny taratasy sy naka ny vola dia vita. Vita ny amin'ny bandiny fa manao an'izay amerenana ny antsa sisa ny olanatriako manaraka. Fa nisaraka tanteraka izany nareo? Pozony e. Zany efa mino a. Fa varavarana entiny anokavana fisarahana tanteraka izany. Tiako ange izy iny roneny. Dia tamin'ny fomba ahoana marina aloha izany a, nazahoany fanjan'ilay vidéo tao amin'ny magazin. Le sipakely lazainao iniko. Hodina tokony hitany mihitsy mailomailo be niditra tao niaraka tamin'ny taratasy. Nitatitra tanikala dia tsy namela ny ramatoa be raha tsy nitondra vidéo. Avela ho any izany ka. Dia ataonao inona fotsiny izany le taratasy? Fa aiza le izy? Tsy haiko e. Mety ho dorako angamba ho filamina tsaiko. Loza koa raha tratra ny ramatoa be aty anko iny. Na ataoko tsara afina dia rehefa maty izy apotrako ihany. Oy, izy izany? Misy olona any ambany an'izany a? Sao dia dada? Tsy haiko, dana aloha jereoko. Neny a, tazano eto. Maman iny miazakazaka mivoaka amin'ny vavahady iny. Ahoana? Zany e. Neny a, reny daholo ny resantsika teo.
Mama, tsy ilaiky mianjo an'izany akory ianao fa tsy reninao a. Alinona ny reninao dia izy atsoina an'izany. fa maninona? Mety nisy diso fandray ny resaka heninao. Tsy mila anao ato an-tranoko atsony ary fenitra. Ianao ny tena mpamosavy malemy sady be tsara velatsy. Ahorony ny entana dia mandehana miverina any amin'ny ray aman-dreninao any amin'izay. Leo aloha mifanazava kosa e. Tsy mila mifanazava ninninina aminao fa lasa ianao e. Taletanao loatra le mampatory ampitsanganana sy mipasoka ny famalamo. Tsy te ahenao anao itsony fa mivanitra aniko. Tsy misy mialy eto. Firitoana nanompoana sy nanarahana sitraponao tato moa izany tadiavinao roa droasina fotsiny amin'izao. Tsy nisy nahavitanao akoatra. Narary ianao, na lahelo, na tomany, ninona teo foana. Firitoana ny galabonana teto amiko koa moa ianao. Angay ianao mieritreritra ny hotafita sy lasa lavitra tamin'ny fianarana ohatran'izao raha tsy teto amiko. Samy afaka izany sika. Tsy misy afaka fahatan'izany eo e. Manirikirengena ny niaritra ny ankizy tiananao sy ny ranomasonao lava tato azy e. Fa niezaka. Dia mananteny inona izany ianao? Taty, Andriamanitro. Tsanta. Fona. Fa iza nanao anao an'izao e? Eo aloha zomo mafy eto. Aleo iantso dokotera. Ianao rery ny zanako. Zanako. Okizay taty a. Oka fa eto a. Taty a. Taty! Tsanta! Iantsa, avilo apio fa tsy haiko izay namono azy teto fa tonga dia ohatr'izao izy ny hitako teto. Avilo apio sao mbola velona ihany e. Miala teo ianao dia apetrao moramora amin'ny tany ny antsa eny tananao iny. Ambony ny tananao. Finy ty ataondry e. Mangina ianao a? Any amin'ny birao fanazava. Marina angezany zavatra lasaiko izany ry antsy. Komisera azafady, satria tezitra noho ny fandroahana ianao tao an-trano ianao dia niverina malifaty. Misy porofo daholo ny zavatra hiampangananao. Tsy marina izany. Tena tsy marina. Mioara ny porofo e. Tsy manana tompoko. Fa tsy namono azy fotsiny a. Minoanareo. Planiny efa matopaika anamandriana azy ao. Porofo no ilainay raha misifa tsy ny ranomaso a. Ity hoany io. Miangavy re. Tsy mpamon'olona. Tsy mpamon'olona. Ao, tsy olon-dratsy ary antsa. Mino ahy ianao. Daltie. Ay! Kay! Vonoy aho faty fa tsy haiko ny zavatra tsy nataoko mandrakizay e. Fa nahoana? Tatia! Ninona kosa e? Fa maninona? Tsy zakako tsony. Reraka ny sedrasedram-piainana sotrasotran-dra olombelona. Aize! Tonga dia vonoy e. Ory polisia! Tonga dia tifiro amin'ny basinina ngafy ela be sady a. Tsy misahiranareo amin'izay moa zako efa leo be fiainako. Angina ianao a?
Resa riatra. Resa tanteraka. Natura Radio. Faly be hafa tonga indry. Tsy nisy ratsy mifanaovana ange. Tonga hijerenao aho hoe nanahoana ianao izay. Tsy nanam-potoana andresana betsaka isika teny am-pandevenana. Ny andriandry ihany fa be loatra ilay olona nanantona anao. Misaotra indrindra kia. Misaotra ny fanohanana sy fanampiana. Mafy, tena mafy. Mahereza foana. Tadidro efa tsy irery ianao. Izany Ahoana ny amintsika? Sao dia mefa ampy izay fotoana lavabe ny saran'izay ry malala. Tena mila andria. Indrindra amin'izao andro mahoro izao. Mila ny olo tiako eto anilako. Izany mihitsy no nahatongavako hoe. Tsy te hamelanao irery aho. Misaotra kia. Inona moa ny isoranao amin'izany? Fa iza indray ny fanoana ratsy itsika? Ohatranao teo foana tamin'ny fotoana nahalasana ny dada. Dia eto ihany koa ho anao. Tsinne. Tsy efa miteny aminao aho fa ilaina ny faharetana eo amin'ny fiainana. Ny tena lasa mpanan-karena tsy fidy noho ny fahalasana natampoka ny reniny taiza. Ny fiainam-pitiavako milamina. Hitako efa milamina tanteraka tokoa aloha nareo siantsa amin'izao. Ary roso amin'ny fanambadiana tsy ho ela. Izany moa. Tonga vaingana ary fa makifety izay. Tsy azo atao haingana fa mbola misaontsika izao. Tsanta. Tapitra amin'ny fety. Aorony ireo revirevonareo mianakireo dia mivoanitra aniko. Fangaty tsy nigadra. Fangaty nigadra? Fa hoana koa. Tia ny taratasy rehetra manamarina fa misoratra amiko avokoa ny fananamata ny fanja rehetra e. Fotokopia iny, narovitinareo aza tsy maninona. Fa ahoana izao e? Tsy azoko a. Tonga nitsidika tany am-ponja ny notera mikarakara ny fananany taty. Mbola nanam-potoana ny tsiriahana na ny vana ny fididi-pananana tany izy talohan'ny namononareo azy. Namonona azy ahoana? Aza mifanendrikendrika. Vetsinareo ka. Saingy marina tsy mba maty ary tsy misy takona izay tsy poitra mandrakizay izany. Tsy tsikaritra-reo ny finday ny tasomin'ny taty tsy niala teny an-tany nandritra ny fifandiranareo. Mipitika tao ambany seza moa izy tamin'izy ny anjera dia izay tsy nahitana azy. Dia maninona? Izay angeny itenenako hoe vetsinareo fa daika ihany e. Nandray feo ny zavanitranga sy ny resaka rehetra le izy madama. Ny andry azy nahazo sarza fa lobady tanteraka ny nampaharitra tany. Somary sahirana ihany koa zareo namahazy. Dia sahalany namono azy nefa nankody ny findainy aza naralahy. Tsy vaniny lahy. No ela daholo ny anton'izany. Raha tsy nisy ela tsy nisy reny. Ary miomana fa mpanarahako azy ihany koa ela. Fenitra! Apetrao iny. Mandidy ianao ametraka moramorana iny raha tsy tianao ny aratraratra foana ny tibasy tsara fahana eto an-tanako ty.
Iantsa dia hosahanao ve? Aleo aloha mifampiresaka e. Tsy misy tokony ifampiresahana intsony madama. Ireo izy mianaka nyray tsy kombakomba tamin'ny famonoana madama Fanja. Tonga dia eto ry zalahy. Fenitra olo tia indringa ety e. Azafady a. Za tsy miaraka amin'ny mpamono olona sy ratsy saingy zany. Tsy misy fitiavana anao intsony atao anatiko na kely azy. Tsy misy tsony. Inona fotsiny ireny toko be dia be sy... Satria nanana tsindrimandry fa mety misy porofo manamarina ny zavanitranga rehetra tato. Kay tsy diso ny eritreritro. Ka ianao no nikarokaroka sy nahita n'izany fatina telefonina izany tato. Io bandy tsy misy ilana azy io no natakalonao ah. Olona dondrombelona tsy anino io very Iantsa. Mba fidikaja fidimbo nahitra e. Tena tsy namboziko ry Iantsa. Eto ano ary eo. Vehivavy tsy vanina, taranak'Eva. Eny rery taranaka Adama. Angany. Ary za koa aza tositosika fa marary zany a. Misaotra be dia be. Tsy ho voavaliko ny nataony fa tena misaotra. Tsy misy tokony hamalinao azy koa nge. Ny asako no nataoko. Afaka mamihana andrive aho. Tsy fantatro melo. Mba nifakazatra elaela sika mianaka. Fa maninona mihitsy moa tsy ianao ny reniko e. Ohatr'izay ianao tsy nitampy fitiavan-janak'olona dia tsy nataony olona ohatr'izay. Lasa sainy monsieur zany a. Salama tsara ianao. Salama fa ianao manahoana. Sao ve rangaha vao hita nefa sarotiny ohatr'ny inona andehanana any am-piasana. Tsy dia tiako loatra ilay elingelenina any amin'ny asako e. Rehefa any aho masika sy sarotiny be dia tsy tiako hifaran'izany ianao. Tsy vitany hoe tsapako tsony fiafaniainako mihitsy izany. Dia ahoana, milamina? Inona izao ny ataonao? Ano ny asa soa nataony taty. Anangana trano intesana an'ireny ankizy mpirenireny sy tsy manan-kilofana ohatra taloha ireny aho. Tsapako fa maditra, beteny ratsy, mafilo. Misy mangalangalatra mihitsy azy izy ireny saingy mendrika ampiana. Ny fiaina iaina no mahatonga azy anao izany fa raha omena fahafahana dia fantatro fa misy amin'izy ireny ny mpivoarana sy vonina iova oatra. Fa mbola sarotra nge ny amolaka an'ireny. Tsy misy zavatra mora izany ry Antsa. Fa atao ampitiavana sy ampinoana dia mandeha foana. Sady hitady mpanao asa tanana iara-asa amiko ampivelatra azy ireny aho. Tsy haiko fa izay aloha ny projeko hatreto. Eo indray manolotra ahy. Mila mandefa dosie ve amin'izany asa izany? Misy olona omeko anao izay dia izy no hanoro anao ny lalana sy ny dosie mila karakaraina rehetra. Fa atao ampinoana ahoana aloha e. Mangay ianao mino indray. Raha afaka ny safidy izay ho fiainany marina ny olombelona. Tsy azoko ny tianao tenenina. Enjana ny fiainana e. Taloha tsy ny safidy ho mpatory an-dalana sy toakery izany. Saingy izay ny fiainana dia ny ainako am-pifaliana sy ny azahako nankafizina teny. Izao indray aty lasa mpanankarena. Efa tsy ny safidy an'izany mihitsy koa. Sady tsy tao anaty kajiko akory aza. Na tsy safidy aza dia ankafizina sy akasitrahana foana ny anjara nomen'Andriamanitra anao e. Satria efa iny ny voatendro anjaranao. Tsy ho azo atao kalony an'ny hafa mihitsy. Ny fomba fiainana sy fahaizana makasitraka no manisy tsirony azy. Ohatra ny fenitreny izao tena simba. Tsy nety afa-po tamin'ny anjarany. Sady velom-pialonana dia ireny ny efa rany. Za marina izany anjara sa safidy indray? Izy roa mitambatra.
anjara fa tsy safidy. Tantara nosoratany Aingo Nifty. Louise Ravelsoa, Clara, Ponina, Fetra Sarobidy, Christophe Rabearmanana no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ara teknika, mamiasina.